faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana morom-patana izay dimy enina mianada mianaka iaraka aminareo amin'ity fandaharana ity da mpitondraina ny lohahevitra hoe manahoana no tokony ho fandraisan'ny tanora an-tanana ny fiainany manoloana ny fitiavany. Miaraba tompoko misaotra anareo mbola mampandroso indray. Indray toa izay vonina iresadresaka mahakasika izany fiainam-pitiavana izany ny fandaharana mamontsika amorom-patana no miaraka aminao amin'ny alalan'ity lohahevitra ity. Arak'izany dia faly tafaraka aminareo indray aloha ny resadresaka arak'izany ny hoe manahoana no tokony ho fandraisan'ny tanora an-tanana ny fiainany manoloana ny fitiavany. Tsy azontsika tsinotsiny hafa fa ny fitiavana dia fiainana hafa manokana mihoatra amin'ny fiainantsika. Fa anatin'ny fiainana izay iainantsika izao dia misy karazany zavatra izay tsy maintsy iainantsika mba hahatonga an'ilay atao hoe fiainana amin'ny ankapobeny. Ireo karazany zavatra iainantsika ireo ao anatin'ity fiainan'ity ilay mahatonga fanontaniana hoe ahoana ary no fandraisantsika an-tanana azy manoloana ny fiainan'ny fitiavany. Fa ao anatin'ilay fiainana anankiray ilay tsy fitiavany dia misy ninonao misy ny fiainantsika isan'andro izao ny andavanandro fiainantsika na ny asantsika andavanandro na ny fianarantsika na ny fiarahamonina na ny fivavahana na ny kanto na ny kolotsaina. Ireo rehetra ireo no miaraka dia fiainana feno izany. Mety misy mbola manana hafa ilazana ankoatran'izany fa ireo no fiainantsika izany. Raha resaka hoe fitiavana sy fianarana sy asa andavanandro na fiarahamonina sy fikarakarana lazaintsika iainantsika rehetrarehetra izany. Manahoana ny fomba iainantsika izany rehetra izany miaraka fiainam-pitiavana raha tsy laza fa tsotra hoe fianarana na asa izay momba ny mirantsoa ny fianarana na ny asa ve no raisin'ny mirantsoa ohatra akaiky mety miaraka amin'ilay fiainam-pitiavan'olon-droa mazava ho azy sa ny fiarahamonina ny fikarakarana fiarahamonina mety manandraikitra fiarahamonina izay mety andraikitra mirantsoa mihoatra isika rehetra moa iresaka daholo fa tsy izy rehetra izy voatonika eto aloha mihoatra amin'izany fiainam-pitiavana izany. Mandroso miratsoa. Raha ohatra hoe efa en couple izy na efa manan'olo tiana izy mety ihany koa na sady mianatra asa izy mianatra tsy atao masakana mihitsy ny fitiavana sy ny asa fa kosany tokony hoe manana tanjona anankiray hoe sady manana asa ianao no ao anatin'ilay fitiavana ihany konkoa. Izany hoe tsy variana loatra any anatin'ilay fitiavana izany ianao fa afaka manomana ny tanjona sy no avinao ihany konkoa ianao amin'ny alalan'ny asa. Mianatra asa raha mbola mianatra ianao be dia be ny zavatra azo ianarana amin'izao fotoana izao azo ny asa tanana ohatr'izany afaka hiatrehanao no avinao dia satria mantsy amin'izao fotoana izao ny ankabetsahan'ny tanora dia ohatra ny variana be loatra manaraka an'ilay teknôlôjia amin'izao dia varimarina be dia lasa kelikely dia manambady ohatra mbola tsy miasa akory dia efa tafiditra ao anatin'ilay sehatra ny tokantrano fa tena ilaina ny miasa ilaina mianatra asa na mbola tsy ampitoana ara dia tena ilaina ny mianatra asa satria be dia be amin'izao fotoana izao ny karazana formation afaka atao. Tena miasa ary ianao dia afaka manao formation ihany ianao afaka manana avenir tsara izany ianao ao aoriana dia afaka manaraka eny ihany ny fiainam-pitiavanao anatin'izay. Fara-miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana resadresaka amorom-patana dia tefy ny anarako dia izaho mihira. Raha fahazahoaka izy teo izao dia niandray tsara mahay miasa tsara aloha miasa e. Raha ohatra hoe izany hoe ianao izany mahay miasa mahay asa raha ohatra hoe mahay miasa ianao dia tsy dia misy dika ilay fianarana raha ohatra hoe efa nandalo fa tsara mahay miasa na dia mbola kely ara dia afaka hoentinao hiatrehanao ny zavatra rehetra iny asa iny zay. Ie voalohany teny zegny faly miarabantsika jiaby eto amin'ny fandaharana amorom-patana aty dia koa faly miarabantsika mpijery rehetrarehetra any an-tokantrano any anarako izany badady mbola mianatra na indray raha resaka hoe amin'ny lohahevitra izany
za ndray tsy de hoe miombokevitra hoe sady mianatra tsy haiko mianatra asa sy rabity fa na zany aloha mianatra aloha zay vao hoe anambady fa fianarana aloha atao zay vao tsy mekimeky anambady zany fa apetraka tsara hoe vita ny fianarana zay vao miditra amin'ny resaka vadiagna ty fa tsy mekimeky amin'ny resaka fanambady satria vadiagna ty zany tsy tokony atao fatany karaha fa mila olo fa mipetrapetraka tsara ty satria magnatin'ny vadiagna zany mila vola dia aiza avy anao sady hianatra lasa mampidriky problème be diabe aloha zany mianatra aloha rehefa vita ny fianarana zay vao mieritreritry hoe anambady zay amina manokana badada mariko fa i badada dia lahatokantsika eto amin'ny sehatra anio la izy ne badada zao hoe tsy hoe tonga dia anambady fa le fiainam-pianarana na le fiainana asa miaraka amin'ilay atao hoe fitiavana ilay tontolon'ny asa na tontolon'ny fianarana miaraka amin'ilay atao hoe fiainam-pitiavana azo atao fe mampiaraka andreo ko raha miaraka ireo mandra-panambady dia aloha dia ahoana tsy mety mihitsy raha za manokana za mbola mianatra zao le fitiavana aloha somary tsy de hoe asiako lanjany be aloha fa fianarako aloha vitako zay vao eritreritry hoe resaka fitiavana ty fa aloha zany fitiavana zany somary amin'ny sisisina ry kely fa za ndray aloha tsy mieritreritry anao mon père fa misy kely ihany fa tsy de hoe tsy de hoe miditra amin'ny lalina amin'ny resaka fitiavana avenir aloha zay vao fitiavana zay fa miarabantsika rehetra lina raha ho amina manokana alohany a dia resaka fianarana raha ohatra hoe tsy mazoto hianatra ntsony a dia aloha mianatra asa zay zany zavatra tiako tenena dia eo amin'le resaka fitiavana ho ana manokana aleoko lohany a miasa mianatra asa dia miasa zay vao miditra amin'ny resaka tokantrano satria manjary ohatrany hoe miandry an'le lafoana ianao fa aleo zany a mba samy manana asa vao mivady na miaraka la izy tsy mbola resaka any amin'ny tokantrano aloha fiainam-pitiavana fotsiny satria fitiavana tsy midika hoe tia tokantrano fa ok fa la izy ity dia mianatra dia mitia ty olona dia ilay iny fiainam-pitiavandry iny miaraka amin'ilay fianarana mety miaraka sa tsy mety miaraka na raha mety amin'indry dia manahoana ny fomba hitantanana azy andraisana raha amiko manokana aloha mety le sady mianatra asa ny miaraka amina olona raha amina manokana mety mora feny ny fandraisana tanana an'izany sarotsarotra ihany aloha satria manenjika le resaka eo amin'le anenjika an'le fianarana zay zao ny olana amin'le izy satria lasa varina be loatra amin'le izy zay tsy mampety anazy voalohany indrindra dia efa miarabanareo eto amin'ny plateau dia efa miarabanareo mpanaraka ny fandarana morom-patana na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina satria mivantana ny fandarantsika ao amin'ny tambajotra serasera Facebook ao dia za iantsa za efa misehatra arakasra efa tao anatin'ny tokantrano ihany koa fa misy ny lafiny tsy fetezana dia nanapa-kevitra ny janona tokantena ny fandraisako ny mahakasika ny hoe mety miaraka ve ny fitiavana sy ny fianarana ny fitiavana sy ny asa fitiavana sy ny andraikitra maro samihafa amiko manokana ny fitiavana dia hoan'ny zavatra avy amin'Andriamanitra izy io zavatra mahery izy io mamay izy io ary ny fitiavana voalohany indrindra dia miainga amin'ny tenanao manokana izany hoe raha tsy tianao ilay tenanao tsy afaka hizara ho an'ny hafa ianao na mbola ho an'ny tanora na hoe somary lalindalina kely ary le teny avokako sy le hevitra avokako eto fa ilay fitiavana zany raha mbola any amin'ny tanora dia ataoko hoe vao mifoy ilay fitiavana tokony ho kolokoloina aloha izy sy tokony habahana toerana loatra raha ho an'ny tanora mbola mpianatra fa mbola mifofotra loatra any amin'ny fianarana satria mety anakorotana zavatra maro io araka nambarako teo hoe
afo mandoro ny fitiavana tonga ho azy io misy io any amin'ny faefatra amby folo taona dia tonga misy io nefa ny tena any aoriana be any vao tonga ka samy manany azy ny olona tsirairay fa ho an'ny zatovy mpianatra ho an'ny olona misehatra eo amin'ny arakasa ihany koa dia mila lanjalanjaina ny fitiavana satria io anisany ny ankamaroany tanorantsika amin'izao zay raha mahita eny amin'ny fiarahamonina lasa somary hoe simbasimba kely eny noho ninona noho ny fanadisompanantenana no ilay hoe potika le fitiavana dia tsy natoko tena ntsony izy eny fa natapaka hatramin'ny fianarana ary lasa mitondra zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana izany satria tsy hainy no mitondra n'le hoe fitiavana sy fianarana na hoe asa fa na izany ary tsy manakana ny hoe fitiavana sy ny asa miaraka izany fa afaka miaraka tsara ny fitiavana raha feno ny fepetra le nyteneniko teo hoe sarotsarotra izany le hoe mila fitiavanao le tenanao ahafahanao mizara ho an'ny hafa satria fitiavana fizarana zay sotra le hoe mitimitena tsy ho azy reny fanontaniana fa afaka mamalinareo fa avy aminy no isehon'ny hevitra misaotra ny antsa aloha tsy nisalasala izy nanambarany aminy hoe efa tao anatina fiainam-pitiavana izy dia naleo ny fidiotokantena noho ny fahasarotana isika malagasy mana fomba fiteny hoe tokantrano tsy ahaka isika malagasy za manokana koa dia manana fomba fijery sahala amin'izao hoe ahoana moa tokantrano tsy ahaka koa rehefa marary iny tantaraiko ihany araka ny hoe marary tsy ambaravana zakany tompony fa tsy mampaninona amin'ny tantarany maharariny tena fa lozan'izay manalabaraka ny hafa amin'izay mba fitantarany ny maharariny izany toe-tsaina ilay tia fosa sy tia manalabaraka ny hafa manoloana ny maharariny toe-tsaina tokony halany izany fa isan'ny tena mahatonga fiarahamonina malagasy tsy mandroso tsy atsaratra amina fifampitezana ara-piarahamonina iny fa miverina amin'ny resaky antsa teo hoe tiavo ny tenanao mba ahafahanao mitia ny hafa samy hafa nkele fitiavako ny tenako sy ny fitiavako ny olo-kafe le olon-droa fitiavana dia hoy aho hoe anambarany hevitrareo nareo rehefa aveo fa fijeriko izay namody ataoko fijery zay natoka tsy fijeriko fa mamoaka ny hevitrareo dia samy hafa fa nefa marina ihany amin'ny lafindray satria inona ntiako hijaly ny tenako sa ny tenany hafa dia misy fijaliana aho raha ohatra ka tsy haintsika ny mitantana azy na ara-tsaina na ara-pandaminana ny fandaminana moa avy amin'ny saina raha teo fa nefa ny fandaminana avy amin'ny saina iny miteraka asa ho hita maso amin'ny vatana amin'ilay may ianao dia izay hoe tiako tenena hoe ao izany mitiavako ny tenako isa zao ny aminareo raha hoe tahaka izany dia ny tenanareo sa ny olona hafa dia raha amiko izany dia mbola ny tenako aloha fa tiako ohatra ny tenako izany zareo fa haiko ny mandanja an'io ohatra izao fa ny tenako kosa aloha tsy hoe tsy ho tiako noho ny tenan'izy zareo ohatra izay le izy ahoana no badady moa dia hifidiny azy mihitsy izy aleo aloha izay hianatra fa sahilingelenina fitiavana aloha avy eo vao miresaka an'izany dia ino moa izany lazaiko aminazy tsony fa mety manaka mbara ihany izy mihoatra amin'ny zavatra tantaraintsika izany manahoana indray ary izay raisiko kely eo amin'ile nyteneniko teo le hoe sahi aloha mitia ny tenanao na hoe mahaiza aloha mitia ny tenanao ahafahanao mizara ho an'ny hafa zavatra iraha malala izany raha ohatra ka hoe tsy ao anatinao le fitiavana inona moa le fitiavana miainga avy ao aminao io zavatra io indrindra fa hoe andeha izara ao anatiny hoe fitiavan'olon-droa samy hafa manko ny hoe fitiavako any dada sy neny sy ny fitiavako an'le olona miaraka amiko na le hoe le vadiko raha ohatra ka hoe feno ny fitiavana ao anatiko dia lasa haiko ny manome an'le vadiko dia ny fahaizako mitia ny tena ratsy be le terme hoe mitia ny tena hoe tia tena iny olona iny tsy any le tiako atongavana hoe tia tena fa le hoe fahaizanao mitia ny tenanao hoe mikarakara ny tenanao miainga any amin'le fikarakarana ny tenanao any eny fianarana ahafahanao manana ny hoavy mamiratra ohatra ho an'ireo izay mbola misehatra ao anatin'ny fianarana ny tia ny tenanao ianao mikolokolo ny tenanao hoe andranto fahalalana mianatra asa ianao fitiavateny izany mba hahafahanao koa mahazo vola maromaro ao arinao ny tia ny tenanao ny atao hoe mitady vola rehefa feno ireo zavatra ireo dia hainao kokoa ny lasa hoe fifampizarana ny eo amin'le fitiavan'olon-droa lasa mahay miaraka izany le
le fitiavana sy ny fitediavana sy ny sehatra eo amin'ny fiarahamonina satria a averiko foana hoe ny fitiavana raha tsy voalanjalanja sy tsy voakolokolo a lasa manimba misy foana manko ny atao hoe mialatsiny mindrana ny teny vahiny a réciprocité eo amin'ny fitiavana raha ohatra hoe mity be zao ny anankiray a dia anankiray nefany a sady tsy mandray tsy manome fifanakalozana ihany koa zany ny ao amin'ny hoe resaka fitiavana olon-droa izay le fanazavako an'le hoe mahaiza mitiny tenanao a ahafahanao manome ho an'ny hafa manakambara me hoiranjo malona zany satria mba misy atrehanao ny any arinany tsy hoe manao fitiavana ianao dia androany ianao dia anambady ianao rapitso fa mba entinao a mba hoentinao dia para enganao eo amin'ny fiainanao zany le izy dia tsy natokana ho an'ny lehilahy rery zany na ho an'ny vehivavy rery a fa rehefa hainy izy anankiroa no mitondra an'le fitiavana dia mety foana le izy tsy ataovy hoe manelingelina mihitsy zany hoe andro mety misy fotoana izy mety hoe manokana fotoana mihitsy andaontsika mba handehandeha kely na ohatr' izany fa atao mibahana bebe kokoa ao anatin'ny fiarahana izy anankiroa zany ny resaka fianarana sy ny fitediavana tsy atao sakana mihitsy ny hoe mety hoe amin'le araka teneniny teo hoe ny anankiray tsy manome dia ny anankiray eny misy fiatraika be aloha zay satria mety tsy azaka le anankiray dia miteraka fikorotana-tsaina ho anazy le izy lasa ohatrany hoe adinidininy indray le fianarana na le asa ataony fa le izy fifanakalozana amin'ny araky ny teneniny zany hoe matoy ianao safidy a iaraka taminazy dia mila hainao zany hoe izy a tokony avelanao foana menao fahalalana hoe afaka manao formation izy a avelanao tsara izy hianatra tsara matoy ianao misafidy iaraka aminazy Barangaliana? Aloha za hiteniky. Za mety tenenananao mihitsy any fa misy zavatra tiako tenenanao e. Za manokana aloha tsy dia miombon-kevitra hoe sady hianatra anambady ty. Satria zany tsy kely. Okay. Fana vehivavy zany ohatrany sarotro be vehivavy zany mila vola. Madrebreby sady? Sady anao zany andiniky leçon satria ho avy zao ataontsika hoe 14 février vehivavy zany amin'io tsy maintsy mila cadeau kely nefa anao eto zany mbola mianatra angamba tery omena rehefa mandeha zany story-n'olona biblika sa hoe nahazo cadeau za hoe nefa io tsy mahazo lasa marary fo kely ary zanao koa lasa hoe tete zao izy tsy mety influencé na ry batata maninona moa tsy maintsy rehefa mahita story-n'olona Facebook sy hoe misaotra zao sy zao nisaotra nahazo tary namany nahazo nefa io tsy nahazo lasa marary fo ihany sady anao koa lasa malahelo kely hoe nin'olo rehetra zany nahazo nefa anao tsy nahazo za zany misafidy hoe aleoaloha mianatra aloha rehefa vao vita fianarana zay vao hoe hiditra amin'ny resaka vady fa satria manko vehivavy ty somary mampidipiditra problème kely ihany amin'ny le fitiavana kosa ny ery badada tsy zavatra foron'olombelona le izy fa voajanahary rehefa tonga ao aminao io tsy afaka lavinao zany io zany vao contrôle ninakalo vao contrôleko za mo contrôle fitiavako zany na tonga eo fa samy mananetsim-pony a io samy manana za mo vao contrôle fa za tsy voatery hoe ty dia aloha stop ina kely hoa ty fa aloha hianatra kely aloha vita aloha ny fianarana zay vao hiditra amin'ity fa za ndray hoe tsy manao sipa fa atao kelikely ihany izy fa tsy dia hoe manao ihany moa zany atao manao ihany zany tena makolombelona satria rehefa feno taona misy hormone sy ny tariny reny tsy maintsy manakambary anao izy tena izy kely ny teny lary badada ozy ny teny la hoe rehefa io zany dia tsy afaka ampiarahana mihitsy zany reo zavatra reo nefa raha ohatra hoe azon'izay sipalahy zay ny zava-misy eo amin'la hoe tsy manana omeny ela aloha rehefa hainy mandray an'izay dia mety ilamy mety tsy maninona zany vehivavy misy tsy mahay tsisy a eo amin'le hoe fitiavan-tena aloha le tiavany tenao fa anao amin'ity ny hafa dia resahantsika badada avy eo laha tokana izy eto dia manahoana le tiavany lina manahoana le tiavany tenanao mba afahanao amin'ity ny hafa tiavo ianao ahoana zay tiavo ianao zay tiavany tenanao zay raha amina manokana mety le hoe mitiny tenanao fa ilaina koa no mitiny ny hafa dia raha ho ana mety le izy le hoe mitiny tena sy fitiavana satria mivoajanahary le izy dia mitsiry ao anatinao le fitiavana dia tsy hainao mandanjalanja sy fandraindray ohatra hoe lasa tafahoatra mety mety le izy iza koa misy tafahoatra mety zany fa mody ataoko an'izany fotsiny
dia ilaina ilay izy le izy hoe ilaina na tsy ilaina le izy hoe mety na tsy mety ozy anjary ny toanantsika rehetra hoe toananareo hoe itiavo ny tenanao mba hahafanao mitiany hafa tiavo ny tenanao za manohana mbadady tiavo ny tenanao izy zao le tia ny tenany mba hahafahany hafa mity azy tsy tiavo ny tenanao mba hahafanao mity fa tiavo ny tenanao mba hitiavany hafanao raha tsy manana ny mahaenao anao ianao tsy nitsiniavin'ny olona ka le fitiavanao ny tenanao dia le hitazomanao no mahaenao anao mba hitiavan'ny hafanao sy hametrahan'ny hafanao amin'ny toeranao mianatra izy zao ibadady ozy badady hoe tsy elingeleny ihany fa aloha mitsy aloha za hianatra rehefa avy eo manambady tsika mieritreritra hoe ny fitiavana voajanahary dia tsy azontsika gerena tsy misy mihitsy Andriamanitra nanao hoe ty ataoko aminao miratso tsy maintsy ekenao io fitiavana io fa zay manko ny mission antsika ety ambonin'ny tany zaraiko aminareo ty fa ny faresendahatra manokana ny nandefasaina antsika ety ambonin'ny tany dia ny tantana fiainantsika hitantana ny fianarantsika hitantana ny tenantsika hitantana ny tokatrantsika hitantana nyzay momba antsika manoloana ny hafa ary hitantana ny etsim-pontsika ety ambonin'ny tany satria izay rehetra tafahoatra ny etsim-po dia tsy mety zay ny tonga amin'le hoe tafahoatra mety fa etsim-po rehefa tsy voatantana dia lasindre simba eto amintsika tsy zakantsika ny atao hoe misarabady dia lasindre hoe misarabady tsy voatantandriny etsim-pondry dia lasindry hoe mamono tena tsy voatantandriny etsim-pondry dia lasindre hoe miaty aman'olona tsy voatantandriny etsim-pondry tsy mahita ventsika ny etsim-po tsy voatantana manimba ny etsim-po tsy voatantana eo indrindra ny fizarantsika hoe nataon'Andriamanitra etsim-po sarotra gerena indrindra ny fitiavana io fa nefa dia isika manao azy ho challenge défi anankiray izay tena hoe itindray andro any izany olombelona mpanjaka zavaboary nataon'Andriamanitra ambany kely noho izy io baiboly ahoanany tsy gereko an'ity gereko fotsiny zao ty za no mpanjaka zavaboary ka tongotsika mizara aminareo efatra satria nareo efatra resyn'le etsim-po daholo dia lasa simbotsika vehivavy rehefa zay io anankiray io fotsiny ve mitenantsika eto hoe fo gereny fa manana ny heviny izy ary marina ny heviny isika manaraka ny tokantrano any dia mampahery antsika rehetra indrindra nareo tanora say mijery amin'izao fotoana zao fa itsika migerena io tsisy hoe mamono tena natratra ny dépression ny reny amin'izao fotoana zao somary tavelavela kely misy fisarana ny fon'ny reny sy ny zanany vavy eo amin'ny fifandraisana indrindraindrindra raha ohatra ka fifehesana sy zara tokony ray ny mameno ny zanany vavy mba tsy atsampitsampy hitady fitiavan-dehilahy samihafa mikorotana eny fa adidy lehibe taketsika ray zany ho an'ny reny kosa ny famenona nilay atao hoe haitao amin'ny zanakitsika dia avy amintsika ina moa zany raha mbola kelikely io zanakao io manomboka eo amin'ny efa mahay manasanasa kopy menao kopy ray io ohatra sasany zay tsy mora vaky manomboka eo amin'ny enitaona efa mahay manasanasa mosoara omenao mosoara manasa lamba izy rehefa misy manasa lamba na mpanasa lamba manomboka mahay an'izany ny miaina amin'izany hoe sasa lamba manomboka eo amin'ile bebe eo zanakao manomboka an'izany mahay manao hoe tampody miveriny mahay manao an'izany hoe ina koa vikavika mahay manao an'izany hoe petakofé enarana zany misy fianarana ny missiona katolika dia tena mbola mianatra an'izany any ampianarana na misy ny akanjazavavy kristiana dia mbola mampianatra an'izany ny azy ho an'izay efa afaka BBC fa ntiako atongafana manana andraikitra lehibe ny reny amin'ny fampianarana izany any andreo zavatra haitaom-behivavy madinidinika ireo mba amenony ny fotoana rehefa manana zavatra amenona fotoana sika vehivavy dia somary elaela kokoa vao miditra amin'ilay atao hoe tontolony etsim-pon'ny fiainam-pitiavana fa mbola variana ty amin'ny tontolony kanto sy ny taozavatra samihafa ilay tontolo sy fiainana tontolony kanto sy ny taozavatra dia fiaina-pitiavana ny anankiray mankona ny fandehandehanana ahitana raha koa
fandehanana fanerasera mahita zavatra rehefa tsy voafehy andry ilay etsim-pony fitiavandry mahita olona taitra kely ndry matetika lehilahy manana ny heviny izay tsy azozongozona ohatra ny bataty fa nefa nisy mandrofongozona ny hevitra ndry ahoana tokony ho fitondran-tenany vehivavy samby vehivavy mpinamana tanora ohatra anareo manoloana ny ady amin'ny fiainam-pitiavana manoloana ny tokony fampitondrany vehivavy samby vehivavy tanora ohatra anareo amin'ny ady amin'ny fiainam-pitiavana satria ady io fiainam-pitiavana io marina sa tsy marina ndahoary raha ny amiko izao ny amin'izay a dia matetika ny vehivavy namanao rehefa mahitanao hoe miaraka amin'ny olona nefa izy tsy miaraka amin'ny olona dia ny animbanao izay ny betsaka ny animbanao foana n'izay ny ao an-tsainy sy ny tanjony dia eo amin'izay zany ny anahy hoe raha tahaka anahy aloha dia mahafaly anahy mahita ny namako lasalasa sy ohatra hoe manam-pitiavana ary dia haiko mandanja an'izay hoe namako foana ny izy fa matetika rehefa azony vehivavy iny ianao raha hoe ianao zany manana sipa dia tsy miaraka aminao zany tsony izy lasa ohatra ny hoe efa valy le vehivavy ianao izay raha manandray a amin'ny resaka namana izay namana manko a misy ny sasany manoro amin'ny lalana tsy mitarika aminao amin'ny zava-dratsy izay ny hitako dia indraindray izy ohatra hoe resaka fitsiriritana koa ohatra hoe miaraka amina olona iray izao dia miaraka izao izay a dia izy ohatra hoe tian'le lehilahy dia lasa mitsiriritrana iny izy a dia lasa relation anay zany lasa hafa satria izy lasa tian'le lehilahy koa dia manimba an'le finamananay le izy dia eo amin'le fitsiriritana zany tsy mety raha ho amina manoka tsy vehivavy fa za ity bako mahagagana eto raha mibandy sambandy hoe manambady namako ty zany tsisy problème aminay zany tsisy problème mihitsy hoe fa zavatra hitako amin'ny vehivavy fotsiny anao zany raha ohatra hoe misy vehivavy telotelo zao mpinamana efatrefatra anao zany ohatra hoe miaraka amin'ny anankiray amin'ny lasa tianao daholo izy anankiefatra zay zany zavatra hitako amin'ny fiainana andavanandro anao zany voalohany ohatra hoe hitanao zany reo miaraka efatra dia anao zany côté amin'ny anankiefatra iny rehefa ny accepté zany le ray zany lasa tianao daholo izy anankiefatra iny na kodinao zany lasa tsy haiko mihitsy hoe toetry ny vehivavy zany efa ohatra nefa tsy haiko mihitsy hoe inona mahatonga ny vehivavy rehefa vadiny namana dia lasa tiany koa fa mibandy indray izy nao za mbola tsy hoe nieritreritry hoe angalatra vadiny namako zany fa le vehivavy zany tsy haiko hoe inona mahatonga ny vehivavy le olo misy vady ihany ny tiany azay ny mahatonga izy betsaka mihitsy ny vehivavy manao an'izay fa za aloha tsy ao anatiny tsy ao anatiny manoloana an'izay a dia marina ny tenin'ny rahavavy atsy hoe betsaka ny vehivavy manao an'izay hoe mitsiriritra ny vadiny namany na hoe mitsiriritra ny sipany namany na ihany koa hoe mety hoe fananam-pitiavana an'io lehilahy io izy taloha fa ilay ataoko ohatra zao ohatra hoe za zao manana namana dia efa nitsiriritra n'le lehilahy io izy taloha nefany a za no kotian'le lehilahy dia za no nerahan'le lehilahy dia eo amin'izay le lasa tsy mifaminay hevitra ntsony ny vehivavy hoe ahoana ny hitondrana le fiainam-pitiavana fa lasa ohatra ny hoe mifampialina dia mifampanimba fa mingana ao anatin'le izy nefany a raha amiko a dia isika vehivavy satria isika ataoko hoe isika somary ao anatiny hoe olony fony vehivavy zany hoe fitiavana ny itsika ny tena mitendry ho an'ny vehivavy rehetra izay tokony hoe ifampitarika isika vehivavy amin'ny hoe ahoana ny fomba hitondrako hoe omena hevitra tsara zany le vehivavy iray hoe tratrako nanao an'izao aky le sipako dia ohatra izao dia mba manome hevitra tsara isika hoe so dia mba endrikendrika fotsiny zany fa fataro hoe marina tokoa ve zany fa ny akamaroan'ny tovovavy amin'izao dia izay endrika ohatrany hoe fitsiriritana izay ao anatiny hoe teo eo amin'ny plasin'le olona miaraka amin'iny lehilahy iny foana izay le izay misy izay mihitsy ny tiakotrindreny raha amiko manokana dia afalianao mahita an'le vehivavy namako iny
nefa ny vehivavy iny mieritreritra na ho ratsy saina sy takizany ohatry ny toetrany nefa falinao anao hoe izy efa miaraka amin'ny olona de tsy mampanina anazy zany de izy namako foanany fa raha izaho kosa nitondra an'izay de lasa fahavalony de zay ny anahy tsy de hitiavako namana vehivavy tena mifona tsy maintsy tia namana vehivavy indri tsy maintsy tiandriny daholo ny olona rehetra araka ny zavatra resahantsika teo hoe lasa tsy tia ny tena indri indri rehefa tsy tia ny hafa fa mba tiandriny tena indri mba hitiafa ny hafa indri ka zay le toko hoe mba hialana amin'ilay fomba resahabatady teo de inona no atao azy inona ny atao misy lehilahy anankiray izy zao eto ohatra sanatria tia ny anankiray aminareo de avy eo lasa tiany daholo nareo de zay oziny tsy azoko amin'ilay vehivavy hoe maninona efa fantany zao fa vadiny namany mbola ekeny any hono fomba ialana amin'izay za zao aloha za manokana za tsy manana meilleur ami be vehivavy zany satria za taloha nanamana tena namana fa fitahany namako de safidy mihitsy za hoe lehilahy daholo ny namako lehilahy daholo mihitsy moa ny namako amin'izao rehefa manana problème de lehilahy foana ny tantaraiko zay problèmeko any de ny antony tsy tiavako namana vehivavy ohatr'izay teneny tiavizay mihitsy hoe rehefa manana zavatra tsara ianao de lonany rehefa ohatra hoe tena diso mifampitakosokosona be aminazy ianao ny hitako eny fiarahamonina rehetrarehetra eny aloha rehefa tena mitakosokosona be eny ianao aminazy ianao de lasa amin'izao mantsy ny teknôlôjia efa miroborobo be mihitsy de manao tiktok zareo de manao anty fitafy tena marina aloha ny vehivavy tokony hanao fitafy mendrika foana fa na misy vehivavy 10 ary eo na misy vehivavy 10 ary eo rehefa ianao ty satria ianao mendrika aminy de ianao foana ihany fa ny akabetsahany vehivavy amin'izao moa zany rehefa hitany hoe metimety le olona miaraka aminao de tsarokoroky izy ohatr'izany fa ny tena tsara nareo roa ihany no mahay mifampiresaka de izy nareo roa ihany no mahay mifandamina resaka izy roa fa izy kosa ve de resaka de eo amasiny hoe ianao tsy mahazo mikotikôty an'ity namako ity ianao na de ohatr'izao fitafiny fazakotiana namako fa ndo mbola verenako foana ihany fanoteliny ilay resaky badady aneka hoe magaga ny vehivavy fa efa fantany zao fa vadiny namany mbola tiaviny ihany ahoana no elana amin'izay satria mety tsy hoe tiany ilay vehivavy fa mety hoe satria miaraka amin'ny namany ty olo ty de atalainy ihany koa tsy fantako na mety mba andragitany namany na mety akasarotany namany na mety ilany ady sisisa ka ahoana ny fomba elana amin'izay araka le teneniko teo hoe mila mifampiresaka ihany na koa hoe raha pidiso be namana loatra ianao ny vehivavy aloha raha amiko manokana vehivavy tsy de tsara be namana satria ny namana manimba rehefa tena mitakosokosona eny ianao miarakaraka amin'ny be eny ianao de manimba de raha ohatra hoe resaka ohatran'izany zao tsy haiko zay ihany ena zany zay roa ihany no mahay mifampiresaka hoe présenteko aminazy tsara aloha hoe reto namako ohatr'izao de présenteko ohatr'izayko ny koa le namako tsy haiko hoe mety tsy haiko hoe ahoana zany ho fomba elany amin'izany mety hoe mbola ho vitany afo ve ny amadika anana de efa fantany arany hoe vadiko olo tiako indri manko tsy mitoetra amin'ilay olo tiany fa mitoetra ty amin'ilay namany mpamadika indri de ozy mba tsy hananandria zay toetra mamadika zay de inona ny atao indri raha za manokana zao ny amin'izany de mipetraka amin'ny mahazahazahanazy za tsy mpangalabadiny olona tsy mpangalatra ny sipany namako fa efa ekeko hoe sipany namako io de mitady hafa indray le tsy mbola misy tompony misy manaka valoatra zay koa ye badada ny teny hoe raha hiaraka amin'ny vehivavy ray de le vehivavy hafa mbola anaiky ihany hoe hiaraka amin'ny badada hoay manokana de eo amin'ny toetra sy fomba fisainan'ilay vehivavy eo mihitsy no fototry zay zavatra zay hoe ny fanabeazana azy ny fiarahamonina nisy azy ve nisy an'izay hoe efa tia andrakandrana koa manko hoe na de teo arany nisy hoe fanabeazana efa napetraka de misy amin'ny vehivavy sasany tia andrakandrana hoe de mba andramako hoe hiaraka amin'ny sipany namako itsy izy tandremana fa tsy ndeha ho andramana de zay le izy hoe mba hitandremana amin'izay zavatra zay de eo amin'le resaka fifehezantena no tsara apetraka mila mahay mifehtena zany isika vehivavy hoe efa an'olona iny amin'ny mahavehivavy atsika mety ho sanatrian'izany ohatra hoe io atsika io indray no isy anao ohatran'izay satria tady dio tsara fa ny fiainana de karma foana no mandeha zay ataonao de
valy aminao ihany. Atsika tsy eritreritra ratsy mihitsy matoa vonina anao ratsy ny olona anankiray a dia vonina isakany vokany no izany tsy eritreritra sao dia mba hisy akeo koa nena manakamarika lina ho an'ny tenen'ny badada teo badada fa nitika fotsiny miainao zay lazay miandra zay lazaintsika raha ho ana manokana dia efa ny hafa iny a dia tsy alaina tsoa fa mitady hafa indray raha zay ny hevitry manokana vehivavy ity tsy mitady fa tadiavina raha manokana indray a dia tea pita hafatra kely le hoe vehivavy le namana zany mba ataovy eo amin'ny toeranareo hoe olona tena tianareo a ny andeha ataovy eo amin'ny tenanao zany le izy zay zany ny anany tiako azavaina hoe ataovy eo amin'ny toeranao le izy a hoe mety ho zakanao ve raha ohatra hoe olona tena tianao sy olona efa miaraka aminao ny andeha ho alainy namanao hafa ery dia ohatr'izay fanontaniana fotsiny ity a hoentina amaliana fanontaniana avaly fanontaniana fotsiny ity entina amaliana ho an'ny vehivavy ity fa tsy badady amaliana n'izay resakantsika teo nareo ve ray roa telo efatra efa nanao demande d'ami amin'ny vadiny namanareo na amin'ny vadiny na amin'ny sipany namanareo fanontaniana zay alefa tonga dia enina tsy fotsiny a za aloha efa nanao fa le izy tsy compte lehilahy rery na compte vehivavy fa compte n'izy anankiroa eny fotsiny dia enina tsy e vadiny namanao a fa tsy izy vady anankiroa le izy alefa vadiny namana alefa za aloha mbola tsisy mahitsy aloha mbola tsisy ndre hoay manokana dia mbola tsisy satria ny compteko tena miafina fitandremateny ho antsika rehetra manaraka ny tokantrano so anareo efetra ihany koa ibadady koa mety afaka mandray lesina amin'izany e zay fa isan'ny zavatra anankiray fifehezan-tena lehibe feno fahendrena ho an'ny vehivavy ny olo tiany namanao na ny vadiny namanao iny zavatra anankiray voalohany indrindra tandremana ny manao demande amin'ny vadiny namanao na amin'ny olo tiany namanao ny fifaneraserana manokana amin'ny vadiny namanao na amin'ny olo tiany namanao fitandremateny zay zavatra fanontaniako anareo teo hoe inona zany ny tandremana izay tenin'ny badady izay raha ohatra ka misy vehivavy efatra eo a efatra izy mpinamana le olona ray tiany izy telo mirahavavy nefa mbola mity azy ihany mity azy amin'ny fomba hoana moa mety tsy ho sa eo mason'le vehivavy anankiray namana izy telo fa mety amin'izay fomba samihafa any ambadika no itiafany azy ka ny fitandrematena tsy hoe zao na zao fa miaingy amin'ny tenatsika efa sipany namantsika izy aoka sika tsy anao demande anazy any ambadika any intsony fa isan'ny fitondran-tena mampieritreritra ny hafa zany raha toka sary-piary ilay hafa raha toka eritreri-dratsy ilay hafa raha tsy mieritreri-dratsy indry fa raha mieritreri-dratsy koa indry dia izay mahafinaritra misy olona vadiny sasany manao demande aminy ohatra hoe ny vadiko ohatra dia mierana ankizy hoe manao demande vadinao afaka manaiky ve zahay za dia manao an'izany misy vadiny namako izay manao demande amiko dia mitena azafady indrindra na tonga dia tsy miaccepte fotsiny zao a mba hitandremana an'izany zavatra izany mety tsy ho raty-saina ny olona mety tsy ho raty-saina ianao fa zao miela maharay roa dia amin'io takotakony io miteraka zavatra masositra io ka zay ilay teneniko antsika hoe fitandremana ao anatiny hoe fitantanana fandraisana tanana ilay fiainam-pitiavana manoloana ny fiainana zany rehetrarehetra zany ny tontolon'ny fiarahamonina dia manasongadana sy manivaiva matetika ny fiainam-pitiavana tsy mba manatsara ny fiainam-pitiavana araka ny resakantsika teo raha misy olo tiana azy dia manaratsy mandrakariva ny akamaroany tontolon'ny fiarahamonina miresakantsika teo hoe aleoko ny vehivavy tsy namana fa aleoko lehilahy ny namana fa tsara manana namana ny olona rehetra tsy hoe manana namana kory ary satria ny namana ilay miditra ao an-tranonao miara-misakafo aminao ilay natao hoe kiafo noho ny tenanao fa mety olo-pantatra maro mety hoe mpiray monina mety hoe mpiara-miasa mety hoe mpiara-mianatra mety hoe mpifakafantatra ny ivelany eny olo-pantatra ny anaran'izany fa tsy namana raha mbola tsy nifampiditra trano sy niara-ny sakafo tamindray izy dia olo-pantatra ny anaran'izany ny tontolon'ireny fantatsika ireny amin'ny fiarahamonina
dia miteraka korotana maro ihany koa eo amin'ny fitiavana satria faharatsiana ny betsaka mety misy manaratsy any miaro anao mampitandrina anao ary isan'ny manda anankiray na kiady anankiray mihitsy manohana anao amin'ny fiainam-pitiavanao fa ny ankamaroany dia korotana manao ahoana ny fiainantsika fitantanantsika indray ny fiarahamonina aza dimy fa ny any am-piangonana mbola fiarahamonina fa nakaneny ny tontolon'ny vavaka ho amin'ny fiainam-panahy tontolon'ny vavaka amin'ny fiainam-panahy manao ny hitantanantsika indray ny tontolo fiarahamonina sy ny fiainam-pitiavana ny tontolo fiarahamonina sy ny fiainam-pitiavana eto dia hoe fiainam-pitiavana olon-droa izany hoe izy anankiroa no mifankaty rehefa hita ny fiarahamonina eny izao ohatra ny olona anankiroa mifankaty dia ao ny misy mananatra ao ny misy ny manaratsy afaka miaraka foana ho ary eo fa mijanona eo amin'ny olon-droa foana ny atao hoe fitiavana misy zao ohatra hoe eny amin'ny fiarahamonina hoe tandremo fa iny vehivavy iny efa niaraka tamin'ny anina maro be dia be kanefa le lehilahy tena tia anazy amin'ny fo manontolo anazy zay matetika manko isika fiarahamonina koa ataoko hoe isika satria zaho anatiny ary tena teneniko hoe za efa nanao an'izany mihitsy hoe tandremo fa ohatran'izao iny olona iny dia zay zavatra izay anjarantsika fiarahamonina zany no miteny an'ilay olona roa mifankaty fa tsy azo hidirantsika mihitsiny le tena fitiavana ao anatiny fa ny famolavolana no azontsika atao ny manome anatra sy torohevitra zany raha ho anandray marina mihitsy le niteneniny teo hoe eo amin'le resaka fiarahamonina misy le amin'ny fiarahamonina le ino ma zany tia fosafosa soatra izany nefa tokony hoe ohatra hoe fitiavana zao fitiavana olon-droa dia zareo mahay mandanjalanja ny fitiavany fa ny tokony ataon'ny fiarahamonina ohatra hoe mananatra na manome conseil tsara zay zany tsy ny tokony ataon'ny fiarahamonina fa ny tokony ataonareo manoloana ny resaka fiarahamonina zao aloha tsy jerentsika lafiny ratsy foana namana be felona na namana mpanenjika fiarahamonina be resaka fiarahamonina mpifosa fa ataontsika lafiny tsara le izy ohatra miaraka amin'olonareo ny fiarahamonina tsy maintsy miresaka ao anatin'ny tontolo fiarahamonina manahoana ny fiainam-pitiavana manoloana amin'ny tontolo fiarahamonina raha misy mananatra indry zao tsy mety iny sisisa manahoana fiainam-pitiavana manoloana izay raha ny amiko indray ny amin'izay dia matetika zany ny fiarahamonina dia manaratsy foana aloha ny ao anatin'ny saina nefa misy koa azo lazaina hoe tena mananatra avy amin'ny fony fa nefa zany na nanatra izy na naratsy izy na hanao inona ary izy ka rehefa ho atsaiko ao fotsiny hoe tsy rara ioko izay teneniny fa mandeha amin'ny fahamarinana dia izay dada misy indray lehibe tangolasa eny fiarahamonina zanakaroana mpiaraka tary vehivavy tena tsy toko miaraka aminy mihitsy na hoe zanakaroana mpiaraka fadifady kely kosa le ankiziny raha za manokana indray amin'ny resaka hoe fitiavana sy fiarahamonina za zany tsy miasa saina hoe ty izy ty fa zany zany rehefa tiako izy dia tiako za zany tsy miasa saina hoe ty zany satria re mandreny koa zany tsy dia hoe miditra hoe miresaka satria manko za mbola tsy dia hoe niditra lala miresaka fitiavana ty aloha hatreto aloha fa somary etsety ihany satria badady tsy miditra lalina za aloha mbola tsy niditra lalina be hatreza fa za zany rehefa tiako zany za manko aloha nikôdy sy pare zao za fa mijerijery aloha jerijereko tsara satria zany atreto zany le sipako zany mbola olo miarakaraka mianatra enga nefa tsy mijery izy sao tsy voatery enga ne tsy ho hitany za zany mijery tsara hoe jerijereko ny zavatra isan'andro dia mahasarika anazy dia zay rehefa hoe mahasarika na zavatra fatao le pôzipôzy le fomba fitafiny dia antoniko izy naranao amin'ny Facebook jerijereko koa zavatra ataona amin'ny Facebook ohatra hoe sao dia varitena ty amin'ny Facebook koa le sipa rehefa mety amiko izy dia efa ok fa za tsy miasa saina ankoatran'izay intsony dia rehefa zavatra taloha zany dia tsy asako saina fa le présent ndray nijerena sy zavatra fitiry fa za tsy miasa saina zavatra efa lasa tany ohatra hoe fa za zany tsy miasa saina hoe vavan'olona ty gauche droite dia avela fiarahamonina hiteny zay lazainy eo ahoana avela fiarahamonina hiteny zay lazainy zay lazainy any tsy ahokotsofa zay re ihany manaka ambarompirantsio ie eny amin'ny fiarahamonina eny be dia be ny lesona miseho eny misy ny tsara dia misy ny ratsy
raha ohatra na manokana aloha zao a de zay tsara azoko raisiko entiko ampiariko eny amin'ny fiainana iainako eny le izy fa zay ohatra hoe resaka ohatra hoe manaratsana tsaikotsiko zay ataony any a fa tsy mahasoana sy le olo tiako de tsy raharaiko fotsiny zao tsy atsianoko vavan'olona mihitsy eny ana fiainako fa za zay sizy ihany de mila hoanazy zao a raha tia nanjaka be mihitsy no fitiavana mba elana am'izay hoe neny amin'ny fiarahamonina zay a raha misy zavatra tenenin'olona anankiray de tokony manao analizy aloha ianao na manontany de mifampiresaka tsara de mezaka mamantatra ena hoe marina ve le tenen'le olona sa tsy marina satria lasa miteraka korotana be ho an'olondro le izy raha ohatra hoe vao misy miteny zao ary misy mpanao eny ingena na ohatrohatra ary de avokoa ianao de tabataba be nefa mety tsisy le izy fa foron'ny olona de tsy tokony eny vavan'olona zany misy ny zavatra tsara tenenin'olona afaka raisina hoentinao ampiarinao amin'ny fiainanao le izy de misy koa nefa ny fanaratsiana de iny fanaratsiana iny tsy henonao iny fa atao notizanao foana no amin'ny fiainanao manaka tify raha ohatra izay indray le izy a de ny atao an-tsaina zany a tsy miraharaha zay vavan'ny olona ho a fa be da be nge ny olona sy ny fiarahamonina de manana teny olazaina ho anao foana ary mombanao fa rehefa ianao mifantoko amin'izay hoe ianao ihany ny tenanao mitondra ny tenanao a de rehefa mifankaty fotsiny nareo a de zay fa iza miraharaha zay vavan'ny olona fa ny olona tsy maintsy manaratsy foana ohatr'izay ka rehefa misy fiatraikany a ratsy le fiainandry sy le olon-tindry de tsy maintsy hitadiny olona ihany tsika mifamonjena tsy maintsy mila olona ihany tsika tiako atongavana de zao a ity traikefa mandritra ny telopolo taona nanambadiana de eo amin'io fitiavana io a eo amin'ny fiainantsika aloha fiainam-pitiavana misy ny atao hoe tiana de misy atao hoe mety tena samihafa ny hoe tia mety de tia tiana fa misy ny tiana nefa tsy mety loza tena zavadozy tiana nefa tsy mety nefa ny a eo am'izay le hitodiana am'le tenindry hoe ko rehefa tiako iny de tiako fa tsy za tsy mihaizay resaky ny olona sisisy fa ny ray aman-dreny matetika no mametraka an'izay ray aman-dreny matetika no mametraka le hoe fantany loatra ny kolony an'io zanan'io mamy loatra io zanan'io de izy mametraka tsy mety raha indraka izy fa tena tsy mety amintsika io fa zao tsy mety iva anefa indry ty de mipetraka am'ilay anatra le hoe mety sy le fanabeazana le hoe mety fa mipetraka amin'ny etsim-pon'ny tena sy ny fitiavana le hoe ty rehefa aveo a ao amin'ilay ty misy an'le fitraikany amin'izay miverina le amin'izay le tadiditary aloha tary le tsy mety eo amin'izay indry mianany ilasa amin'zareo fa zany ty le lasain'zareo hoe tsy mety kanefa tiako ty amin'izay fotoan'izay indry mizaka rery an'le izy satria efa nampilazainy indry tary aloha tary teraka fahasimbana amin'izay de fizakandry rery an'le izy zakandry ny herintaona mety ho zakandry roa taona mety ho zakandry ny telo taona fa mety mipoky indray andro any de tsisy fanafotony tsony de tsika nanorony zavatra de nefa nandrava zavatra de ahoana zany zay nefa ny raha ny amiko indray de raha ohatra ary teneniny zareo hoe mety iny ohatr'izay zao le teneninao a de ny zavatra rehetra raha ohatra mandeha ianao a ka tafotoana azy ka eo ny afatesanao de mety maty eo ianao raha eo ny andronao de ohatr'izay le izy raha tenenin'le olona hoe mety iny a na mety aminao de maintsy misy fetraikany anyrina any mety misy zavatra amseho tsy maintsy misy zavatra amseho eo amin'ny fiainana de ohatr'izay le izy ka ozinao io zavatra mety iseho io fa ohatra hoe fantatra indray zavatra iseho a de mbola andeha ho tiarinao kosa ve nefa efa zavatra fantatra hoe mety isy an'izao ka ndry rehefa tindry de tindry osindriko kosa mandanjananjazay manao any zay ndasy maiko fitenena avy zay tsy de maiko indry asa zafady indrindra manao any zao zay efa hoe tsy mety fa hoe rehefa tiako io de tiako izy moa mbola tsy voany iresaka fanambadiana mihitsy fa mba hanolo-kevitra vehivavy izy fa
izy matanjatsaina moa zany fa tsy mahazo mitenitsika hoe mafy loha matanjatsaina za manokana aloha za ihany ka zay mety amiko ihany satria mako za iena anatinao dia rehefa mety amiko dia za mizaka mivoaka na tsara na ratsy fa za ihany mizaka anao dia leo zakaiko za rereo io raha hoe fiainam-pitiavana zany za tsy dia hoe mila vonjy loatra fa le fiainana andavanandro any lako vonjy amin'olo ohatra hoe tsisy vary zay mola iziko raha tsisy vary zay lako vonjy hoe mampidrako zay liziko raha hoe resaka fitiavana io za mahavita tena ampiasaka raha mpitiavana fa mahavita tena amin'ny lafiny rehetra mato efa tsy angatagata bara ty amiko ty raha za zao nenisay tsy angatagata bara ty amiko ty moa fitaneko hoe tsy mety io vady io mbola manambady an'io ihany tsy tokony idirany fitiavana manko tsy tokony idirana hoe resaka vary mihitsy rehefa mahavita tena ohatra za zany ngoma ny alany zay anao vao hoe rehefa nitenenina zao sy zao teo io zao sy zao fa raha ohatra hoe tsisy vary afaka za ako tsisy idirany vary sy ny fitiavana zavatra samihafa tiako fotsiny izy neny fa meo vary aby ampy zay aleo za ngoma mety fa le vary tsy hoe tsy hoanina ihany fa zavatra hoe samihafa manko resaka fitiavana hoe vady sy ny resaka fiainana andavanandro hoe tsisy stylo sy hoe ngoma zavatra roa samihafa raha ohatra zany za zany ngoma voany déception tsy haiko inany iny zany nao afaka miteny hoe fa nitenenina teo hoe viavy tsy vana i zao sy zao ohatrany fa raha resaka hoe vary zavatra samihafa manko zavatra anankiroa iny zany reny reny manaraka antsika ny tokantrano any le zanakalahy moa zany dia miteneka rehefa tiako izy dia tiako fotsiny zao fa rehefa mba tsy manambary tsy manambola any arina any meo foana metsika iantsa dia avy eo metsika ndry misy ny mety dia misy ny tiana tena mariny izay teneny matamivony tatamizay satria eo amin'le hoe mety misy ny olona mety vadiana eo amin'ny fiainana satria ny fanambadiana dia tanjon'olona anankiroa fa tsy tanjon'olona ray raha ianao zao miteny aminao hoe mety amiko iny mety ho vadiako iny dia mety aminao zay iny fa ao le hoe tiako ny fanambadiana dia ny fototrany dia ny fitiavana dia ao koa nefa le hoe tiana rehefa tiako ty dia tiako misy olona zao hita eny amin'ny fiarahamonina hoe ao anatin'ny tokantranony ao anatin'ny fanambadiana tsy misy fitiavana fa lasa le hoe mety sisa zany hoe mety aminazy le olona vadiny mety aminy satria mavita amin'ny fiainany mety aminy satria nazahoany tombotsoa mety aminy satria nazahoany zavatra maro fa nefany iny olona iny tsy tiany fiarahamonina zany le ao amin'le fanambadiana ka raha ohatra ka hoe lafiny fitiavana tsy dia ilaina olona loatra mifanapahan-kevitra eo amin'ny lafiny fitiavana raha ohatra miteny ny olona anankiray hoe aza miaraka amin'iny ianao fa ohatra zao sotro zao iny dia rehefa tiany iny dia iny zay ny olona tiany dia izy no mizaka n'iny zavatra iny araka ny tenen'ny matamivony tatamy teo ihany hoe lasa simba ianao raha ohatra ka hoe mipotra amin'izay ary le anatry le olona hoe efa nanarina ianao fa mbola nandeha iandry dia io fa mipotra ary le izy dia lasa le fiarahamonina na le dada sy neny ihany no lasa manampy anao amin'le fizakana n'le anatra efa mipetraka tany aloha ka noho izany mila lanjalanjaina tsara ny eo amin'le hoe mety izy tsy mety fa misy koa nefa fitiavana azo ambolena tsara ny fitiavana nefany voajanahary io tsy ho afaka forsena fa afaka ambolena amiko manokana izay zavatra izay averiko indray hoe ny artiste ao amin'ny tarika ny aigny dia mametraka izay hoe nofidiako izy dia tiaviko tsy tiako izy ka nofidiako fa nofidiako izy dia tiako le fitiavan'ny saina zay na le mety le hoe fitiavana ny volena metsika ny linany ny ahoany le resaka teo ihany hoe misy ny mety dia misy ny tiana raha ao aminandray eo amin'le hoe mety raha ohatra ka hoe mety aminao le zavatra nyteneniny ohatra hoe mama dia mbola fiarahamonina zao fa mbola tsy tadasineny fiarahamonina ohatra hoe mety le amin'ny fiarahamonina ohatra hoe misy zavatra marina nyteneniny dia azo raisiny fa raha ohatra hoe zavatra animbanao dia tsy mety le izy zay le fiarahamonina saika tafiditra tao anatin'izay ihany le efa tafiditra tao anatin'izay sahady le hoe mety sy mety eo amin'ny dadasineny tiako atokafana aminareo tiako atokafana amintsika rehetra ny fiainana eto ambonin'ny tany tsy nisy natao zato isan-jato
isika raha ny ampianarana za na mbola kely isika nazy ny hoe salanisa dia mety mbola kely isika mahazo 10/10 salanisy 20/20 salanisy rehefa tia fahalehibiazana misy latsaka kely le salanisy misy latsaka kely le note nomenantsika indika zay me manomboka mahafantatra isika fa tsy feno zato isan-jato ny olona fa kosa tokony mahazo 10/20 isan-jato zay no ataontsika hoe mety zay no ataontsika hoe tsara rehefa inona ny tsy mety zay tsara rehefa ny 10/20 isan-jato no noty azosika dia mazava loatra ratsy zay fa tsy tsara azosika jerena eo amin'ny fiainantsika zany rehetrarehetra zany mantsy averiko foana hoe etsi-posarotra tantanana be mihitsy sarotra raisina tanana io raisina ao an-tanana ny asanao raisiko an-tanako ny asa azoko antoka zato isan-jato fa vitako tia mihoatra amin'ny hafa raisiko an-tanana ny fianarako sasaingelena amin'ny révision koa fa vitako tia zato isan-jato satria za tompony mandray izan-tanana fa io fitiavan'io rehefa raisiko an-tanana io fa tsy vitako io mbola be tantarany amin'ny olona za ndraiky iny anto tamin'ny aniny za lesiny losany anina lesy ozy mafoloatsy rehefa tratra izy indray andrany mafisaina maka za fa tompo rehefa tratra indray andrany za ny lesina apetrapetraky ny anela za de zaza zao le za misy tantarany foana izy satria etsi-po tena mafy tantanana raisina ny tanana be io fa naindrimy etrehtra andray tanana mihitsy azy hoe anaty resaka daholo ny anareo fa raha misy andray tanana mihitsy azy resapitiava rehefa tsy tantara amin'ny dada sineny nareo tsy maintsy tantara amin'olo kafa ihany tena mafy ngela izy dia le fitantarana amin'olo kafa azy le fitantarana an'ilay raha an'ilay zavatra ratsy ny dona mafy kokoa no lay fiainana an'le tsara ny ainana tsy zay indrina hitantara zay ny araka tary zay ny araka restaurant tsy voatantara andry zany fa iaina andry rehery satria mahafinaritra andry fa rehefa marary andry le izy voatantara andry be debe na efa tantara indry aza hoe zangeky no printo anaty message ohatra voatantara andry dimapolo iny raha mbola omaly dia androandry mbola fatantara andry indray raha pitsy indry efa teneko andry moa hoe zao satria marary le izy zay le etsi-po mampiavaka mihitsy anty fiainana ara-pitiavana etsy laha tonga tsika nanao an'izao loha hevitra izao ahoana mifandraisana tanana ny fiainana andavanandrotsika zany miaraka mety ve miaraka amin'ity fiainana tontolo mpitiavan'ity ny zatovolahy nanao mihitsy ay apetrapetraka any aloha ny resaka fitiavana fa za aloha fianarana fitantanana iny tenany zay amin'ny tontolo amin'ny fiainany andavanandrony ny tontolon'ny fianarany sy ny tontolon'ny fitiavany azontsika atao manao tahaka an'izay fa isika vehivavy lay tena natao olony fo mandrakarifa dia sarotra amintsika hoe mety fa rehefa aveo voadona n'le mety anankiray amin'izay dia lasa tsy mety le anankiray voadona n'le mety n'le fitiavany le fiainam-pitiavantsika dia lasa simba fiainana davanandrotsika na aso io na inona mahatonga le resaka amin'izay hoe voadona fiainam-pitiavana tamin'olona anankiray tsy mibangy volo tsy mikarakara-tena ny fianarana lasa tsy ay ny asa lasa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny trano tsy nipirina dia niverina amin'izay tsika amin'ny loha hevitra tsika androany hoe ahoana ry zany no tokony sady manafatra ampijery any sika ho fitantanana ny fiainana andavanandro ho an'ny tanora rehetra zany mbola tanora daholo nareo zao miohatra amin'ny fiainany fitiavana atongotsika amin'ny olatokanytsika io dia makato amin'ny antsa dia lina dia makato mamara ny miranso ndahoary sady fahateniteny famarana ihany manko izy ity dia za manokana aloha raha mbola mianatra sady hoe mandalina resaka fitiavana ty somary ataova kelikely ihany fa aloha vitatrana aloha ny fianarana rehefa vita ny fianarana zay vao miroso lalina be zay vao manao tsy haiko zay ho an'izay anao mariage any na manokana aloha mianatra avenir aloha zay vao hiditra mitiavana satria manko avenir raha tsy mipetsaka tsara fitiavana io lasa tsy vadivadika ambony ambany eo izy tsy zavatra mandeha amin'ny laona dia afatra ho antsika tanora mbola mianatra aloha mianara aloha efa vita ny fianarana zay vao miditra lalindala dia mahaiza mame fihetseham-po miresaka fitiavana ty asa dia hoe apiditra lalina be anatin'ny fo any le fitiavana fa ataova eto ihany fa fianarana ihany tonga dia
au fond max izy zay angambany afatra ho antsika tanora na ihany koa misy ireo mbola kely misy nefa lehibehibe fa voabango tokana ao anatiny hoe tanora mamay mandoro ny fitiavana kanefa afaka miaraka tsara raha voalanjalanja tsara ilay etsipo zany hitondrantsika an'ilay fitiavana satria ho iaho hoe mandoro ny fitiavana lasa manimba antsika mbola kely io na lasa mitarika zavatra tsy mety eo amin'ny fiainantsika raha ohatra ka tsy voalanjalanjantsika ka raha mbola ao anatiny hoe sehatry ny fianarana na mbola eo anivony tokantrano dia aleo aloha ny mitrandraka n'izay fianarana izay ho bebe kokoa ahafahana manana ho avy mamiratra kanefa kosany rehefa tena tsy vonona ny anatra ntsony dia ataovy any amin'ny asa indray satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy vita amin'ny fitiavana ntsony ny fiainana tena tsy vita amin'ny fitiavana ntsony ny fiainana fa ilaina ihany koa ny vola nefa tsy azo raha tsy manana fototra tsara ianao ahafahanao manao ny asa izay amelomanao ny tenanao sy ny ankohonanao ka aza maimaika amin'ny sehatry ny fitiavana aza maimaika hiaraka amin'ny olona fandrao manimba ny hafa sy manimba ny tenanao ihany koa dia ny fitiavana ny zavatra lehibe indrindra eto ambonin'ity tany ity sy afahantsika mizara ho an'ny olona rehetra io amin'ny fitiavan'olondroa hiampitany amin'ny fitiavan-janaka avy eo afatra ho antsika rehetra tanora izay mijery ilaina ny fitiavana dia ny ilaina ny fitiavana dia ilaina koa ny fianarana sy ny asa fa mila mahay mandanjalanja tsara hoe mahay mandanjalanja tsara ny fitiavana sy ny fianarana zany zay afatra ho antsika rehetra zay manaraka indrindra fa ny tanora moa zany nresahany eto dia ataoko ohatrany hoe efa nyteneniko teo zany ny tenin'iry zareo teo aloha dia mety tsy ho averiko ntsony angamba fa misy tsika zany ny tanora tsy mianatra mibetsaka indrindra dia eo amin'izay no etiko kely hoe ny vola tedavina ny vola ataovy izay ahitana vola fa ny fitiavana manaraka eo foana dia izay angamba ny anany ny afatra afatra ho an'ny tanora sarotra be ny teny hoe ho an'ny efa tafiditra hoe melanareo tao fa efa tafiditra nareo dia rehefa tafiditra ao nareo mahaiza mandanjalanja tsara mahaiza mandalina tsara ny zavatra tokony atao dia mahaiza mijoro ianareo anareo mihitsy ho an'ny mpianatra indray raha mbola tsy tafiditra aloha dia aza miditra fa tena mafy be mihitsy ny ao anatin'io ao tsy moramora no entiny zareo ao fa misy ny tafiditra te hiala misy moa no mety hoe milamina izy ao anatin'io dia tamana be mihitsy izy fa raha mbola tsy tafiditra ianao mbola mianatra ianao mbola miasa dia hivitery tsara aloha ny zavatra hivitery tsara aloha ny tanjonao hatreo no avinao raha mbola tsy tafiditra fa ho anefa tafiditra moa dia mahaiza mandanjalanja tsara mahaiza mitondra tena tsara mahaiza mamantatra amin'ny mety sy ny tsy mety tokony atao zay no avy amin'izy dimy mianada afatra ho an'ny tanora za matetika dia miteny hoe misy andraikitra foana misy andraikitra hatrany misy andraikitra mandraka riva avy amintsika ray aman-dreny ihany koa hitandreman'ilay zaza sahady hiazakazaka ao anatin'ilay tontolo ny fitiavany mpanakanto anankiray narako tsana Stanislas na Sakelidala na mihirany hoe afo ane io fitiavan'io mandoro mirehitra mivaivay afo ane io fitiavan'io zay tsy mitandrina kila sy may efa inareo zany dia zany hira zany mampieritreritra isan'izay mitandrina ny zanany mba tsy ho may koa ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny matetika mandray andraikitra fa ny akamaroany mialamiala araka ny teniko farany hoe tsy vesatra ne ny zanaka ka hoe maika hiala tao fa tsy zioga ihany koa ne ny anatra sy ny fitaizany ray aman-dreny dia maika ambe koa nareo mila lanjalanjaina ny zavatra rehetra ahoana ny fomba andraisana tanana
ny fiainana andavanandro fianarana na asa manontolo mihoatra amin'ny fiainan'ny fitiavana dia ilay fandanjalanjana aloha zava-dehibe araka rehefa ny fampiresahana irehetra teto hoe raha mba ny 5 isan-jato tsara mariny dia tsara izy zay raha ny 5 isan-jato fotsiny no 5 isan-jato fotsiny no tsara no noty dia mety tsy marina na tsy tsara izy zay fizarana no nataonay teto mino afa nafinaritra anareo ny fiarahana mino afa nafinaritra anareo ny ady hevitra misaotra ny izy efatra amin'ny rahavavy misaotra ny lahatokana ny antsehatra androany misaotra ny teknisianina rehetra dia mamerina mandrakariva ny fakatelemana anareo tsirairay avy any tokantrano any a mirarosoany tsirairay a mirarosoan'ny fiainany andavanandro mirarosoan'ny tontolon'ny fitiavana mandra-piaona tompoko